dia mino isika fa mombantsika tokoa Andriamanitra araka ny ambarany hoe mombantsika mandrakariva ambaraka tonga fataperan'izao tontolo izao izy mombantsika izy miaraka amintsika izy ary ao anatitsika. Halleluja! Tia tananao azy lotsika fanaizantsika voninahitra azy mombantsika izy miaraka amintsika izy ao anatitsika izy. Amen. Halleluja! dia izaravetrany tenin'Andriamanitra ho antsika ary amin'ity anio ity tiako indray mbola averina amintsika ihany mikasika ny amin'ireo sokajin'olona hita ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra dia hiaraka maki tenin'Andriamanitra isika andrenesantsika izany afatra avy amin'ny tompo anio izany. Jaona voalohany rahantsika rehetra mamaky Jaona voalohany toko faharoa dia vakintsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manoratra aminareo zanak'aho satria voavelany elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa nahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Halleluja! Afaka foy isika alohan'ny androizako ny fizarana izany afatra avy amin'ny tompo izany. Misaotranao izay ny Andriamanitra tsara fa eto ianao ilay Andriamanitra manakolazaina aminay indray amin'ity anio ity. Tsy kisendasendra izao fotoana izao fa efa nomanina ho atry ny fanorenana izao tontolo izao ary izao fotoana izao dia tsy mbola nisy toazy tany aloha ary tsy hisy intsony tahaka n'izao fotoana nio izao any amin'ny ho avy. Koa dia isaorana ianao manokana izao tompon'andro anio tompo-potoana anio andrenesanay ny afatra avy aminao izao ampahirato ny masom-panahinay sokafo ny fonay ary apetra ho eto ambavako ny teninao. Misaotra raiky fa ireo izay mandresy miaino izao afatra izao dia vandrinao manokana ary amboarinao ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Halleluja! Sokajin'olona hitantsika ao anatin'ny fiangonana no azontsika tsoasina ao anatin'izay vakiteny izay dia izao ny voambara hoe ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra dia afaka ny ahitana olona mbola zanaka mbola ankizy ara-panahy. Afaka ahitana ihany koa ny olona izay antsoina hoe efa zatovo efa fisy dia ahitana ihany koa anefa ny antsoina hoe efa ray ara-panahy na ray aman-dreny ara-panahy. Dia izay sokajin'olona telo izay no zaraina amintsika ankehitriny azavaina amintsika fohifohy araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra azy kanefa ihany koa araka ny fahitantsika mikasika ny amin'ireo sokajin'olona eo amin'ny fiainana andavanandro dia ahitantsika izany ahafahantsika mamantatra mikasika ny amin'ny fiainam-panahintsika sy ny toe-panahintsika eo anatrian'izao fanompotsika n'Andriamanitra sy fanoloran-tenantsika izao fa ahafahantsika ihany koa mamantatra ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra mikasika ny amin'ireo olona isan-karazany izay hita ao anatin'ny fiangonana. Amen. Voalohany amintsika dia hijery mikasika ny amin'ny antsoina hoe mbola zanaka mbola ankizy. Tsara marina anefa fa ny Baiboly dia milaza ho an'ireo rehetra izay nandray an'i Jesosy Kristy dia voambara fa tonga zanak'Andriamanitra izy. Nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay rehetra mino ny anarany sy nandray an'i Jesosy. Alleluja! Isa izy no efa zanak'Andriamanitra tonga eto. Alleluja! Izay manangan-tanana dia efa zanak'Andriamanitra. Alleluja! Na iza nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy dia tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Ao anatin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika nefa sy ao anatin'izany zanak'Andriamanitra hita ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra izany dia ambarako ankehitriny hoe misy ny mbola antsoiny Baiboly hoe mbola zaza ankizy ara-panahy dia zay tiako jerena ankehitriny ambara amintsika rehetra izay manatrika eto hoe toy inona moa
izany zaza ara-panahy izany toy inona ny ankizy ara-panahy ny fahazazana ara-panahy ahoana ny filazan'ny baiboly azy dia tsika rehetra afaka mandray anjara amin'ny teny ao anatin'izay dia azotsika lazaina avy hatrany anefa hoe ny zaza ara-panahy ny ankizy ny zaza amin'ny fiainana andavanandro ohatr'izao ny ahitantsika azy dia ahoana hoy monsieur Tsoro tiandrakandrana ny zaza tsy fantany izay afaty azy tsy fantany ny tena loza mety ho hitany ao anatin'ny fanandrana andramany an'iza dia manandrakandrana ny zaza ohatra sinao antsy maranitra be eo ambony latabatra dia tsy fantatry ny zaza ahoana tsara ny fampiasany iny ny mety andratra amotika azy andratra azy kanefa dia raisiny tia ny andramaka-andramana hoe atao toy inona no azony atao amin'ny alalan'ilay antsy ohatra izany fa hoentina nambarana amintsika izany hoe tahaka izany koa ny azo ilazana ny zaza ara-panahy tia manandrakandrana zay rehetra mizara tenin'Andriamanitra aminy dia tsy mampanina azy mirona liana mijery miainy amin'izany izy ary dia ahitana mihitsy ny ao anatin'ny fahazazana ara-panahy olona zay hitanao hoe na dia zavatra ampididoza azy amin'ny ara-panahy dia tsy mampanina azy ny miroboka amin'izany mirona ao amin'izany dia azo lazaina fa tahaka izany ny zaza ara-panahy misy fiangonam-pifoazana indray hoy ary dia miazaka azaka makany izy misy tahaka an'izao indray hoy ary fitoriana fanambarana tena dia mirona miazakazaka makany tsy fantany zay mety afaty azy zay mety asimba ny fiainam-panahy zay mety ampididoza ao azy zay mety poizina ao atenya fandrakandramany avokoa dia tsara ny fantatritsika hoe tahaka izany zaza ara-panahy anambarana amintsika zay manatrika eto izany hoe nentin'Andriamanitra ao amina vala anankiray ianao nety ny fanahy masina notary ny fanahy masina ianao ho ao amin'ny balan'i Jesosy Kristy dia aoka ho fantatra hoe fanahy masina mitarika anao amin'ny marina rehetra dia tsy natao ianao no anao tahaka ny zaza ara-panahy izay linalina tsika rehetra miaraka marina amerika hoe linalina zaza ara-panahy linalina karazany zavatra maro samihafa zay mety ampididoza ny ara-panahy dia linalina ny zaza ara-panahy dia ahitana tokoa olona zay nanomboka nanolo tena ho an'Andriamanitra nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra tena tahaka ny rehitra tokoa an'Andriamanitra nafana fo tena nanolo tena ho amin'ny fitoriana filazantsara fa vokatry ny fanandrakan-dramana tahaka ny zaza dia betsaka ny ahitana no hita hoe simba ny ara-panahy manomboka misy confusion ao anatiny manomboka hita mihitsy hoe lasa ohatrany tsy milamilami-tsaina izy vokatry ilay andrakandrana vokatry ilay nanandranandramany karazana teny isan-karazany zay toriny olona ombieny dia natao izany azava amintsika zay manatrika eto androany hoe tsy ho tahaka izany ane zao sianao amen tsy ho toetra tahaka ny zaza ara-panahy izay anandrakandrana na dia zavatra ampididoza aza dia lasa linalinany amin'izany maka ihany koa tsika nefa tenin'Andriamanitra anankiray zay mampiseho amintsika ny anisan'ny toetra ny zaza ara-panahy dia atao amin'ny Korintianina voalohany toko 7 ny anjininy voalohany merahantsika rehetra mamaky manomboka amin'ny anjininy voalohany Korintianina voalohany toko 7 manomboka amin'ny anjininy voalohany dia mbola ahitantsika ihany koa mikasika ny amin'ny antsoina hoe zaza ara-panahy ny anisan'ny toetra azo ilazana ny zaza ara-panahy ary izao rahalahy tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy fa tahaka ny amin'izay mbola nofo dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy ronono nomeko anareo fa tsy vetikaniny satria tsy mbola natanjaka ianareo mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny azy fa mbola araka ny nofo ihany ianareo zay tenin'Andriamanitra fohifohy izay dia maneho amintsika hoe efa pilo efa nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra ireto izay iresahany Paoly pilo tao Korinto kanefa dia hoy Paoly mantsy azy ireo hoe mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny ianareo mbola tsy matanjaka
anareo fa ronono nomeko anareo fa tsy vetikanina satria mbola tsy matanjaka ianareo mbola tsy matanjaka mandaka ankehitriny azy fa mbola araka ny nofo ihany io dia maneho ny ten'Andriamanitra zany hoe ny anisan'ny toetra n'ireo izay mbola zaza ra-panahy dia azo lazaina izy ireo hoe tsy matanjaka tsara ny fiorenany amin'ny tenin'Andriamanitra tsy matanjaka tsara ny fiazonany ny finoanan'Andriamanitra tsy matanjaka tsara ny fitazoman'ny tenin'Andriamanitra anorenany ny fanoloran-tenany tsy matanjaka izy ireo hita izany ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ahitanao mihitsy pino hoe tsy nanabainy pastera izy fa sahirana be pastera ny sahala an'ilay olona tetsy akaikiny dia tsy voarahapa izy a dia ny zaza ra-panahy tsy matanjaka fa izay dia manafitoana azy dia manosory azy dia mahatonga azy tsy tanao intsony izy miverina ao anatin'ny fiangona ao an-tranon'Andriamanitra ny zaza ra-panahy tsy matanjaka mandroso eny aloha izy ivavahana fa mba ivahany ny olana vavaka mazy ny mpanompon'Andriamanitra mba ivahany ny olana eo amin'ny ara-bolana mba ivahany ny olana ara-tokantranony dia ny zaza ra-panahy mbola tsy matanjaka miandry valam-bavaka izy herinandro miandry valim-bavaka izy ray volana ohatra ny tsika ny fiovanjavatra tsy tena hitany hoe manao ahoana tokoa ny tena fizotranyity fivahan'ny olana ity a dia ny zaza ra-panahy tsy matanjaka iny izy dia milefika miravoravo tanana iny izy fa manomboka tsy hitanao hoe tsony hamonjy fiangonana tsy miiva kopeny ny telefony tsy ho azo ny rahalafiana vavy a ny zaza ra-panahy tsy matanjaka tahaka izany hitanareo hoe mora marefo mora lavo mora mafoy ny fiaramiambina mora mandany finoana tsy matanjaka hoipoly dia hoazontsika le izany tsy ho aminoko sy aminao ale izany amen alleluia hoipoly ihany ko manambara hoe tsy mbola matanjaka ny zaza ra-panahy tsy mbola matanjaka ireo mpino tamporito ireo fa mbola araka ny nofo ihany zany hoe tsy azonao ilazaina izy reto hoe tsy kristianina tsy mpino raha ianao hiteny azy hoe ianao rahalahy tsy mpino ianao tsy kristianina tsy tokony anao toy izany ho isika fa tiako fotsiny ho azotsika izany hoe ny raha ny fiainany sy ny nanolorany fiainany tokoa an'Andriamanitra dia tena nandray an' Jesosy izy alleloia nanolotra tokoa izy ny fiainany ho an'Andriamanitra saingy rehefa zohinao ny fiainany dia ho hitanao ihany tokoa hoe mbola araka ny nofo izy ahoana ny filazany tenin'Andriamanitra mbola araka ny nofo galatiana le rahantsika rehetra mamaky galatiana toko fahadimy ahitantsika ny karazan'ny olona izay voasoratra hoe mbola araky ny nofo dia izao ny voambara eo amin'ny andininy fa 9:20 hoe fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana fahalotono fijejojejono fanompotsana fanaovana ody ratsy fandrafiny fifandirana ady lahy fiafinafonana fifampandanianana fisarana fitokona fialonana famamona filalaovandratsy ary nytoy izany ko izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny volazako fahiny fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra dia izay no anisan'ny mbola hita ao anatin'ny zaza ra-panahy mandeha araka ny nofo izy hoy Paoly mbola hitanao eo amin'ny fiainany hoe tena mbola miaina ao anatin'ny fanotona izy mbola voafatotra ny fijangajangana izy dia hoy ny filazany azy eo amin'ny fiainany hoe fahalemena fotsiny zany rahalahy fahalemena zany fahalemena dia mazava be ny filazany baiboly fa ny zaza ra-panahy tokoa dia tena mbola mandeha araka ny nofo dia mbola hitanao eo amin'ny fiainany tokoa izany atao hoe miaina amin'ny fijangajangana miaina amin'ny fahalotona miaina amin'ny fanompotsapy midôlatry manana idôla izy eo amin'ny fiainany azonareo hoe misy zavatra indraindrany fantatra tena ohatra hoe iny ny tena ataony Andriamanitra kely eo amin'ny fiainany dia tahaka izany no anisan'ny azo
ilazana alita eo amin'ny fiainan'ny zaza ara-panahy mandeha araka ny nofo izy ho itenin'Andriamanitra. Mbola hitanao eo amin'ny fiainana izy hoe mandeha fialonana. Mbola misy ny raha vavy-sianada pino na pino resantsika tahaka ny tao Korinto, tena pino fa mbola mama, mbola miaina izany antsoina hoe famamona. Tsy afaka hiteny azy mihitsy ianao eo amin'ny fiainana, ianao rahalahy mbola tsy pino mihitsy ianao fa jereo ianao mama ankehitriny tsia. Baiboly dia milaza mihitsy hoe tena efa nanolotra amin'ny fiainan'ny Jesosy izy dia zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra izy fa mandeha araka ny nofo. Toy ny filazan'ny Galatiana 2:10 dia hoy Paoly hoe mbola ronono nomeko azy, nomeko anareo matsampiny tao Korinto fa tena mbola araka ny nofo ianareo, mbola tena tsy matanjaka ianareo. Dia tsara ho azontsika izany, tsara hazava amintsika izany hoe mbola ahitana sokajin'olona toy izany ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy ny fahelan'ny fotoana ny fanorantenanao an'Andriamanitra akory no mamaritra ny efa olona lehibe azy ao amin'ny tompo sy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa asehon'ny Baiboly izay nivakintsika teo hoe ny fitondrantenany, ny fiainany rehefa mbola araky ny nofo no hitondrany ny fiainany dia mbola fahazazana ara-panahy izany ny filazan'ny Baiboly azy. Amen. Averintsika vakina la eo amin'ny Korintiana 1:7 teo. Averintsika vakina ahitantsika mitoy ny fanambaran'ny Baiboly azy. Korintiana 1:7 manomboka amin'ny andinin'ny 2 dia izao ny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ronono nomeko anareo fa tsy vetikanina, satria tsy mbola matanjaka ianareo. Eny tsy mbola matanjaka mandraka ankehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Mazava be, tsy mamorona pino no resahana eto, pino tao Korinto, olona nitorian'ny Paoly tenin'Andriamanitra. Fa hoy Paoly hoe mbola tsy matanjaka, mbola zaza, mbola mandeha araka ny nofo. Azotsika maritana izany ny amin'ny antsoina hoe fahazazana ara-panahy, ny fandehanana araka ny nofo. Andininy 7 fa mbola araka ny nofo ihany ianareo, fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Aza mba ho saro-piaro amin'ny vadinao fa araka ny nofo izany raha lasy anabavy. Amen. Alleluia. Ny fahasarotam-piaro rehetra ao am-pivady tena araka ny nofo izany. Isika natao aninona? Atoky an'Andriamanitra. Amen. Amen. Tsy atoky ny fitondrantenan'ny vadinao fa atoky an'Andriamanitra. Moa va tsy apetraka ao amin'Andriamanitra isan-kanina ny fiainana, ka inona na saro-piarona ohatra ny adalo? Azontsika hoe toeky ny fahazazana ara-panahy izany, tsisy izany aneo amintsika. Amen. Hoy Paoly hoe raha mbola mandeha araka amin'ny fialonana ianareo, fahasarotam-piaro, azo lazaina fahasarotam-piaro koa ny fialonana, fahasarotam-piaro hita ao anatin'ny fiainan'ny mpivady. Raha mbola misy fahasarotam-piaro mirehetra ao aminareo, mbola zaza ihany ianareo. Hoy Paoly, inona no atahoranao amin'ny voisin izay mifandray amin'ny vadinao miresaka amin'ny tsara resaka? Inona no atahoranao amin'ny kollegany izay miresaka amin'ny tsaratsara resaka aminy? Inona no atahoranao amin'ny raha lasa nabavy mifampiresaka amin'ny fampitelefona aminy? Marina fa tsy tokony ohatra hoe andany andro amin'ny telefona isika, fa tokony atoky an'Andriamanitra mihoatra noho izany rehetra, toe-javatra izany isika. Amen. Samy tentsika rehetra matoky an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra. Fiarovan'Andriamanitra ao amin'ny fiainako, fiarovan'Andriamanitra ao an-tokantrano, fiarovan'Andriamanitra ao am-panambadiako, fiarovan'Andriamanitra ao amin'ny fianarako, fiarovan'Andriamanitra ao amin'ny fianako, fiarovan'Andriamanitra ao amin'ny mianakavy. Tsy misy natao atahorantsika ninonino. Alleluia. Na no avinao tsy misy tokony atahoranao ka tonganao iarona ny hafa hoe sao dia lasa andranona ny anjara. Zay anjaranao anao. Amen. Zay anjaranao anao, tsy misy hafa afaka ny anjaranao izany. Alleluia. Amen.
tsy natao isika andeha intsony araka ny nofo toetsy ny fahazazana ara-panahy izany. Amen. Alleluia. Fa raha misy fialonana andiny fahatelo sy fifandirana eo aminareo, inona no anisany mahatonga fifandirana? Fialonana sy fahasarotam-piaro ohatra fifampandanianana mahatonga fifandirana. Tsy araka ny nofo va ianareo olo Paoly ka mandeha araka amin'ny fanaon'ny olona, fa raha hoy ny anankiray izao any Paoly ary ny anankiray kosa izao any Apôlôsy, no tsy olona ihany va ianareo? Ka inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly? Inona moa Ery Daniel ary inona moa ny CNTN? Inona moa ny MRE ary inona moa ny Alleluia. Mpanompo ihany izay mahatonga anareo mpino ireo. Amen. Dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Ery namboly, i Apôlôsy nandeny, fa Andriamanitra ny nampitombo. Alleluia. Dia tsinontsinona izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo. Alleluia. Mampamelana ny tulipe au bout de 3 mois. Alleluia. Mampamelana ny voninkazo izay nasitrika tao ambanin'ny tany. Rehefa nasitrikitsika tao ambanin'ny tany ny voa, tsisy mahita ny fipetrany ao sy ny fandehany ao sy ny lasa fisehoan'ny zava-mitranga ao tsika mandritra ny telo-bolana, efa-bolana, enim-bolana. Azonareo ve? Dia tahaka an'izany ny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra, mamafy ny teny ho amin'ny fiangonana, ho amin'ny zanak'Andriamanitra, ho amin'ny mpindy. Fa Andriamanitra ny mampitombo izany voa izany. Halleluia. Dia mpamafy fotsiny hoy ny filazan'ny ten'Andriamanitra azy hoe mpanompo ihany izay nahatonga anareo mpino ireo, dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Misy ny mamboly, misy ny mandeha, misy ny manisy zezika, misy ny manala aritra. Hitantsika ve dia anjara fanompona izay apetraka-Andriamanitra amin'ny mpanompony tsirairay. Dia tsara ho fantatritsika izany hoe tahaka izany no tokony fijerintsika sy ametrahantsika ireo mpitandrina rehetra izay ampandalovon'Andriamanitra eo amintsika. Amen. Ho antsontsika le izy ireny hoe iny mpandena, iny mpamboly, iny mpamefy zezika, iny mpanala ny aidratsy. Dia tahaka izany tokoa no ampiasan'Andriamanitra ny mpanompony tsiraray avy. Alleluia. Amen. Fantatsika ny amin'ny fiasan'Andriamanitra mahagaga eo amin'ny mpanompony ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ho antsika izay zanak'Andriamanitra. Ka inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly, mpanompo ihany izay nahatonga anareo mpino ireo, dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izaho namboly, Apôlôsy nandena, fa Andriamanitra ny nampitombo. Ka dia tsy inona izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena. Alleluia. Iray ihany isika rehetra ao amin'ny Kristy, iray ihany ny mpiasa mpanompon'Andriamanitra rehetra ao amin'ny Kristy, nefa samy andray izay valim-pitian'ny avy araka ny fisasarany avy. Alleluia. Ny mpampianatra tenin'Andriamanitra, ny docteur mpampianatra tenin'Andriamanitra mikaraka, misasatra mikaraka documentaire be ahafahany tena manazava mapetrapetraka ny andin-tsoratra masina sy ny amin'ny atao hoe karazana andin-tsoratra masina izay mila ampivadina atao mifanandrify. Dia mikaraka manangona documentaire be dia mapaka, dia mikaraka fa ny mpitoro filazantsara ary anaty métro izy no hitanao alainao vidéo. Alleluia. Azontsika ve araka ny misasatra izy any anaty métro, mitoro ny filazantsara. Amen. Ho azontsika ne izany ahatonga antsika tsy hitoetra ao anatin'ny fahazazana ara-panahy, ka ahatonga antsika mbola lasa hifampiandany hoe nenay le ohatra ny tena le mivavaka be le manana le ity ositry ny intercesseur izy ohatra zany. Osika nenay nenay tena tianay sy mety aminay, fa nenay le olona mpampianatra be ten'Andriamanitra tsy metimety. Mbola
mila zaza ihany tsika raha manao toy izany fa tokony hoazontsika hoe mandray valim-potiany avy araka ny fisasarana izy ireny. Alleluia. Ny mpanao intercesseur mpivavaka mpanao intercession ohatra fotsiny a tsy matory amin'ny alina so foazony fanamasiny hivavaka fa tsy andeha maky boky documentaire azava ve hivavaka fa izany tsy milaza hoe izy lasa danjany le anankiray na le anankiray tena mirehetra no le anankiray mba ho azontsika rehetra le zany. Amen. Omen'Andriamanitra valim-pity araka ny fisasarany avy. Ny lay mpitolo tenenakalamanjana mégafone mégafone ny lay fa tsy mila izy ordinateur sy caméscope anankidimy mazava ve men'Andriamanitra araka ny valim-pity ny fisasarany izy. Men'Andriamanitra mégafone na telo izy, men'Andriamanitra ekipa tonga dia mpitolo filazantsara be groupe anakefatra izy. Asika ve fipetrany mba tsy hitoetra ao anatin'ny fahazazana ara-panamy isika ka eritreritra sy hevitra takan'reto pinto akoritoreto hoe zay any Paoly, zay any Kefasy, zay any Apôlôsy. Iza moa Paoly sy Kefasy sy Apôlôsy hoy ny Baiboly? Mpanompon'Andriamanitra ihany ireo, mpiara-miasa amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra izay mampitombo. Izy no Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Amen. Ny Paoly mpampianatra tenin'Andriamanitra ka lazalahy nikoizana tamin'ny fampianarana tenin'Andriamanitra i Apôlôsy. Dia rehefa tonga tao Korinto i Apôlôsy mipetrapetraka. Ny Apôlôsy raha vao izy mitazona micro fa tena mangilatsofoka anao tsy afaka matory. Azonareo hoe tena hoe atelina ny zavatra hoentiny sy zarainy a petrapetraka ny soratra masina zay tany amin'ny testamenta taloha avadiny ahodiny alefany andray mandeha atolony anao a miaraka amin'izay rehetra ankehitriny lamina be ny zavatra eny sofinao. Dia ozy ireo zay makafifantatra ny Apôlôsy hoe nenay Apôlôsy any rangahy tsisy tahaka ny Apôlôsy. Marina fa tsy misy mahay tahaka ny ataony Apôlôsy izy rehetra zay nandalo teo. Fa rehefa tonga indray Paoly intellectuel be Paoly a ne Paoly indray tonga dia proveny fotsiny ohatr'izao hoe zavatra azonareo fa araka ny fianarana zay nianarana zao hoe tenin'Andriamanitra tanareo tahaka izao ny fitaterana, tahaka izao ny fisehoana, tahaka izao ny fahazahoantsika azy. Dia azavay Paoly araka ny intellectuel anarany izay tarihan'ny fanahy masina azy ny soratra masina. Ozy indray atsasany nenay rangahy Paoly nenay tianay a zay any Paoly, zay any Paoly. Reo any Apôlôsy ireo tena ohatrany misy zavatra tsy mahazo resaka. Ozy indray Kefasy, izy Kefasy i Piera, Petera ny Kefasy tamy avy amindray Petera riaka ny Petera amin'ny hafanapony tsirany avy tonga dia tena mihafanafana miongotra hatrany amin'ny fakany aby daholo ny fahalainany olona rehetra. Ozy indray izy rehetra taitra ny tegny Petera zay any Kefasy, zay any Kefasy miongotra ny toromaso mpanaky miongotra. Dia ozy ny apatelo izay any Kefasy. Azontsika ve ny fizarazarana nisy tao Korinto. Dia hoy Paoly hoe mbola zazonareo raha ohatra izany ny toe-tsainareo, raha ohatra izany ny mentalité anareo, raha ohatra izany ny fitondran-tenanareo, raha ohatra izany ny fanoran-tenanareo, mbola zaza ianareo. Tsy natao hifafiandany tahaka izany isika fa natao ahazo ny fiasan'ny fanahy masina izay mizarazara ho amin'ny tsiraray avy ny anjara fanompona sy ny fahasoavana. Amen. Alleluia. Fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sakan'Andriamanitra sy trano rafitr'Andriamanitra ianareo. Misy manatrika eto izy potra ao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Alleluia. Tsy azonao asorisorina eo potra io fa miborodana ny trano samy miteny hoe za potra. Misy indray sasany cheminée. Raha tsy misy cheminée io tsy afaka mamindro anao ao anatin'io villa io. Azontsika ve?
dia ozy ianao inona ny lavako semina tsy asiko semina fa asiko chauffazy sasany ary chauffazy antsika hoe trano arafitr'Andriamanitra isika tsirairay avy trano arafitr'Andriamanitra iza ny mpandrafitra iza ny mpandrafitra iza ny mpandrafitra Andriamanitra Jesosy alléluia c'est un vrai architecte mahay samy miteny hoe za eo an-tanany architecte mahay za eo an-tanany architecte mahay eo an-tanany architecte mahay eo an-tanany architecte mahay trano rafitr'Andriamanitra san'Andriamanitra izasenao ay mandrafindrafitra atsika tsiraray avo amin'ny plasitsika avy alleluia tsisy atahoranao fiainanao tsy anisy velively Andriamanitra ao amin'ny tranony ka hoe briky tapakila zay apirodana nilany ray manontolo fomba tsy maintsy atao lavorary ny singa rehetra rafirafitrany ny matière rehetra akambany ao ny vaty rehetra sy ny vy rehetra rafi ho tranon'Andriamanitra ho sa mahafinaritra dia mino fa ho amboarimboarin'Andriamanitra tsara ianao mba tena ho inona ny ilazantsika azy ho tonga lafatra amen alleluia mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay asan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo izany mety nipaolina nazavana tamin'ny pino taon'ny Korinto hoe tsy hitako izay antony isy ny fifampandaniana na atao amintsika atao aminareo tsy misy atao amintsika izany miresaka ny amin'ny tenin'ny Paoly tamin'ny Korinto azonareo hoe satria rehefa azontsika izany dia tsy hitako izay antony hoe ifaninanana ifampandanianana ifampialonana ifanaovan-dratsy ifandirana san'Andriamanitra trano rafitr'Andriamanitra izao sy aminao halleluia dia anisany toetra izany nampiseho amintsika ny amin'ny antsoina hoe fahazazana ara-panahy dia nihitatsika tao amin'ny pino Korinto izay nitany saina tamintsika teo hoe tsy natanjaka izy ireo raha izy ny vohitsakao tongo ny fahoatraneny fa nisinisika tsika naka vilisy sotro fa tena mivotony fony hoe tia nitsaka tsy nahita akory tsy matanjaka dia manosory azy zay dia atao manimo anazy aza tsy mahavoly antsony aleko mijery any direct ato an-trano ohatra fotsiny tsisy an'izany ane amintsika maina alleluia ho ataotsika ny sakrifisy ho any tranon'Andriamanitra satria efa matanjaka isika amen mipino Korinto tsy natanjaka mbola araka ny nofo mbola mandearaka ny nofo izy ireo dia izany no voasoratra hoe anisany toetrany netiny Paoly nilazana azy hoe mbola zaza ianareo jery koa tsika mbola toetrany mbola zaza toetrany mbola zaza ahafantarantsika hoe misy toy izany ao an-tranon'Andriamanitra ao an-tranon'Andriamanitra ny resahana toetrany mbola zaza raha tsika mamaky Hebreo toko fahadimy dia ny andininy faharoambinifolo vakitsika amin'ny andininy Jesosy manomboka amin'ny andininy faraiky ambinifolo ny amin'izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara satria lanidalovana ny sofonareo fa na dia tokony efa mpampianatra aza ianareo noho ny fahelan'ny andro dia mbola mila izay ampianarana anareo ny biabidi-pianarana ny tenin'Andriamanitra indray ary efa toy izay tokony homendronono ianareo fa tsy vetikanina mihitsy fa izay rehetra mivelona ronono dia tsy zatra miteny famarinana satria mbola zazabodo fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra na ampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy amen ahoana hoe voasoratra mitoetry ny mbola zaza ihany koa eto dia hitatsika hoe tsy afaka omenao vetikanina ny zaza fa ronono no zakany likida ronono fa raha vao omenao vetivetikanina dia tsy mahalevokanina dia reto mpino Hebreo reto efa ela izy ireo araka ny
mbola mena ronono indray anareo satria tsy mitombo zareo nisy andady ny croissanceny dia nitoetra ela tao anatin'ny fahazazana izy ireo nitoetra ela tao anatin'ny fahazazana dia zay ny filazan'ny voasoratra teo hoe tsy mahazaka vetikanina izy ireo nitoetra ny anankiray ahitana hita teo aminy ahitana ny mahazaza raha-panahy azy raha vetikanina nomenao azy raha vo izy ny resaresanao izany hoe mitondra fanatitra amafoiza fanatitra vola mihitsy no lazaina fa tsy hoe fanatitra fotsiny hoe kapokambary anakidy fa vola ohatra resanao miarabola izy hoe ilainao ny mitondra arabola ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ao an-tranon'Andriamanitra tsy zakany zazara-panahy zany tonga izy dia mifikifina ozy hoe volavola foana ny torinao ny ampafolo-karena zany dia tena delika be raha hotoriany pastera fa tena tsy zakany zazara-panahy sahirana be pastera rehefa hitory mikasika ny amin'ny ampafolo-karena satria ny zazara-panahy tsy malevina n'izany ozy hoe fangamany inona no tsy maintsy ampafolo ny metiko ny zazara-panahy tsy mahazaka an'izany vetikanina zany aminy fa tonga dia tena tsy levina dia zany no voasoratra hita tamin'reto hebreo reto hoe lasa ronono indray mbola nomena azy na dia efa ela aza ny fotoana anantony an'Andriamanitra satria ny vetikanina tsy zakan'izy ireo dia ahitantsika izany ny anisany toetra ny zazara-panahy any tsy mahazaka vetikanina inona ny tenin'Andriamanitra tsy zakanao famarinany tenin'Andriamanitra tsy zakanao mivavay ianao hoe Andriamanitro aza vao amiko dia tario afanamasina dia sitrano foko mba tonga azakana dia vetikanina be aza amen amen fa nitoetry ny fahazazana ara-panahy no tsy mahazaka vetikanina rehefa fampianarana tenin'Andriamanitra tsy misy fadagana miseho no zaraina imbetsaka ao anatin'ny fiangonana ny zazara-panahy malalay filosana izy fa satria tsy maharitra tsy zakany mijanona ela mihainy tenin'Andriamanitra tsy misy spectacle ary tsika ve ohatrany Marta rehefa tonga trano tao an-trano Jesosy Kristy nipetraka nataony Jesosy tamin'io fotoana io fa tsy nanao fitoriana filazantsara avec des miracles et des prodiges azotsika fa nipetraka teo ambony canapé dia niresaka ny zara tsotra tsy misy sensation afaka noenonao taoamiresaka tsotra Jesosy tsy misy azonareo ve tsy misy hoe j'ai senti quelque chose là la chaleur miresaka tsotra petraka Jesosy niresaka tsotra douze Marthe ça sert à rien de s'asseoir là Marie qu'est-ce que tu as fait là de sous tes pieds là il n'y a pas de miracle là il n'y a pas de quelque chose qui se passe là fa Marie m'a fait non moi j'ai besoin d'entendre sa voix sans sentir quoi que ce soit amen sans spectacle j'ai besoin tout simplement d'entendre sa parole. Fa i Marta aitsika rehetra ny filaza azy hatramin'izay fa androany tena apiko mihitsy hoe fahazazana ara-panahy hita tao amin'ny Marta elle a besoin toujours les spectacles les azonareo ve fivoriana le ataony Jesosy eny an-dalambe ahitany marary mitsangana ahitany iny ty jamba mahiratra reny mety amin'ny Marta reny fa hoe Jesosy miresaka manambara ny ao am-pony ozy Marta mais non t'as pas besoin de l'écouter là vraiment là il est en train de déverser ses sentiments mais alors moi j'ai besoin d'entendre ses sentiments amen sans sentir quoi que ce soit alléluia tsy zakany zazara-panahy tsy zakany zazara-panahy ny maharitra mihaino tenin'Andriamanitra
osytsika hoe mbola misy ao amin'ny fiangonana fifoazana ve zany tamin'ny andron'ny Paoly ao amin'ny asana apôstôly mandalo atatsaiko dia zaraina amitsika misy nenjera very amin'ny etage fahatelo sa fahadimy satria maharitra nandritry ny alina ny toritenin'ny Paoly mandra-pamamaton'alina Paoly no toriteny efa nitoroteny mandra-pamamaton'alina ve teto naharitra arivo mandra-pamamaton'alina ny toritenin'ny Paoly azonareo fa adiny roa adiny telo tsy netavitra adiny efatra ngamba tsy fantatra adiny firy satria andeha Paoly rapitso dia nametrapetraka dia nampianatra dia nitory dia nampahery dia iotsika asana apôstôly toko faharoapolo andininy fahasivy manomboka amin'ny andininy fahafito ny vakitsika ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro c'était un dimanche rehefa niandro namaky mofo izahay Paoly dia nitoroteny taminy fa nikasa andeha izy le lundi dia naharitra ny toroteny mandra-pamamaton'alina izy ary nisy jiro maro teo an-trano nazava ny tao an-trano fa tsy hoe maizimaizina ka ny mamparisy tosy nisy jiro maro tao an-trano ambony izay niangonanay ary nisy zatovo anankiray atao hoe iotika nipetraka teo mbaravarakely ka sondrian-tory ary raha naharitra ela ny toritenin'ny Paoly fa tsy foy ohatran'ny pasteur e ary raha naharitra ela ny toritenin'ny Paoly dia niraky no ny torimaso ilay zatovo ka ninjera tamitany avy eny amin'ny rihana fahatelo troisième étage petrapetraka tena mbotanareo efa feny be ny olona mpivory dia sa mipetrapetraka any ambaravarakely mitsangatsangana eny io tsika mipetraka tany amin'ny troisième étage le fivoriana mipetraka tery amin'ny varavarakely lava loatra ny toroteny Paoly misaotra Paoly nanao toroteny lava mampahery nenjera io tsika azonao ve jamais olona tsy zazara-panahy ka atory enjera avy eny amin'ny troisième étage là vraiment on peut dire c'est vraiment un enfant même azontsika ve olona adulte avena dia enjera fa sady efa tena tsy adulte ara fizika zany miala no tsy adulte koa ny ara-panahy deux fois tsy adulte azontsika ve zava-miseho zava-nisy efa tamin'ny andron'ny Paoly nisy zany tsisy amin'izao androtsika izao ane niotika enjera avy eny amin'ny troisième étage amen toetry ny fahazazana ara-panahy hitanareo tsy mazaka vetikanina ny tianandresana hatramin'ny voalohany fa tsy maharitra mihaino tenin'Andriamanitra ela tenin'Andriamanitra tsy mampihetaketana tenin'Andriamanitra tsy mampitsangana avy ambony seza azonareo tsy maharitra mihaino an'izany izy tsy ho zany ane isika toetry ny fahazazana ara-panahy zany amen alleluia jaona voalohany toko faharoa ny rahantsika mbola averina vakina ahitantsika reo sokajin'olona hita ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra voalohany dia nahitantsika izay ny amin'ny antsona hoe zaza ara-panahy zao kosa indray isika dia jeriny amin'ny antsona hoe zatovo averitsika vakina jaona voalohany toko faharoa manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo manoratra aminareo zanakao satria voavela ny elokareo no ny anarany manoratra aminareo ray aho satria efa malala ilay hatramin'ny voalohany ianareo manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo nanoratra taminareo ankizy madinika dia niresantsika teo ny ankizy madinika satria efa malala ilay ray ianareo nanoratra taminareo ray aho satria efa nalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo halleluia ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo zay hitatsika ny amin'ny antsona hoe zaza ankizy madinika ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ara-panahy resana zao kosa indray isika dia jeriny amin'ny antsona hoe zatovo ny zatovo dia olo voalaza hoe efa naharesy ilay ratsy ny zatovo alleluia ny zatovo azo lazaina hoe ny zatovo les plus que vainqueur amen ny zatovo les mpandresy ny zatovo mavitrika vitany daholo ny zava-drehetra ny zatovo tsy milavolefina ny zatovo mandeha jusqu'au bout ny zatovo miatteindre ny objectifany ny zatovo mavita mitateraka ny bioprojet ny zatovo
ny zatovy na resy, ny zatovy mpandresy, ny zatovy na resy ilay ratsy, ny zatovy mpandresy eo amin'ny fiainana. Dia tsara ny ahitana zatovy be dehibe ao an-tranon'Andriamanitra. Alleloia! Natao laozana mandrakizay fahazazana ara-panahy, fa natao hijoro toy ny zatovy ny fiangonan'Andriamanitra mpandresy. Amen. Efa naharesy ilay ratsy ny zatovy. Manolotra ho aminareo zatovy ao i Jaona, fa nareo ilay mpandresy-nareo. Dia ahitantsika tsy hijanona ela amin'ny zatovy fa azontsika tsaina tsara rehefa iresaka itsika zatovy betsaka izay voasoratra ao anaty Baiboly. Dia ahitantsika zatovy Davida. Nanino ny zatovy Davida? Nanino ny zatovy Davida? Naresy amin'ny Goliaty. Nanino ny zatovy Joseph? Toetra mahatoky. Natoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany azo ny fitantanana sy ny fitondran'Andriamanitra azy hatramin'ny farany. Ahitantsika ny zatovy Gideon. Manahoana ny zatovy Gideon? Lehilahy mahery izy io ny voalaza. Lehilahy mahery zatovy Gideon. Ahitantsika zatovy be dehibe ao anaty Baiboly. Akantsika fianarana hoe natao isika tahaka ireny. Amen. Ahitantsika ny zatovy Daniel. Ahoana zatovy Daniel na tantarany? Natao andava-kimiliona aza izy tsy natahotra na vadi-po. Natoky an'Andriamanitra ka nadindoana ara-dia nihidy ny vavany. Ahitantsika ny zatovy Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ahoana ny tantaran'ny Abednego sy Sadraka sy Mesaka? Na dia nalotsaka tao anatin'ny laforo nafanaina impito aza. Mihoatra no nisan'andro ny laforo tsy nivadika izy tamin'ny fatokiny an'Andriamanitra. Ka na dia atao ara hoe ny ireo izay nandrotsaka azy ireo tao anaty laforo no may fizy telo na andehandeha tao anatiny. Alleluia! Tononona zasy anao na dia maty afo aza. Dia hijoro amin'ny fatokiny. Hijoro tsy andaitranao ny afo. Amen! Hijoro! Afo ny fiainana tehitela motika aniva ve mety lalovany fiainanao. Mijoro tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Zatovy mpandresy. Amen! Dia nahitantsika ilay faefatra niaraka tamin'izy ireo, izy amin'ny filazan'ny Baiboly azy. Tahaka ny endrika ilay zanak'Andriamanitra. Alleluia! Na mamaky afo azy zasy ianao misy an'ilay anankiray miambatsika ilay zanak'Andriamanitra. Na mamaky afo ianao, na mamaky afo ianao, na mamaky afo ianao, dia izao no mombanao. Amen. Ilay zanak'Andriamanitra. Tsy rery ianao amin'izay rehetra vakinao ety amin'ity zao ity. Mombanao ilay zanak'Andriamanitra. Natao ianao hijoro tahaka ny zatovy efa naharesy ilay ratsy, mpandresy ilay ratsy, maharesy ilay ratsy. Amen. Fahatelo, anisan'ny sokajy hitantsika ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Fahatelo dia ny ray. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Dia averin'ny faharoa, nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Ny ray ara-panahy na ny ray aman-dreny ara-panahy dia manana fahalalana n'izao Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany izao tokoa izy, ka dia tena feno fatokina be ny fony. Alleluia! Tsy azona ozongozonina izy ny fatokiny an'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra. Tahaka an'ino ny filazan'ny Baiboly azy any amin'ny ohabolana? Matoky tahaka ny liona tanora. Azontsika ve? Tsy mihemotra na amin'inona na amin'inona. Matoky an'Andriamanitra. Mahalala an'Andriamanitra. Ahoana moa itsika efa merimberiko izany hoe ny finoantsika an'Andriamanitra dia mitovy fatra amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra. Ny finoanao sy ny fatokinao an'Andriamanitra dia mitovy fatra amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra. Iza no ahalalanao an'Andriamanitra? Toy inona no ahafantaranao an'Andriamanitra?
mamay ve zay ve ny avataranao an'Andriamanitra parafay mandrika rivany zanany ve iza ny fahafantaranao an'Andriamanitra manoratra aminareo efa ray ara-panahy satria mahalala ny ray anareo halleloia hoy Jesosy hoe ny raiko tsy manome famerimberiko ty maverina foana maigoka ho an'izay mangataka ny rano aminy tsy manome vato ho an'izay mangataka mofo aminy halleloia ny raiko hoy Jesosy na dia tsy hitsangana noho ny fisaka izana aza izy dia hitsangana ihany izy no fitaraina ilay mandondona fatratra amen ny raiko Jesosy nataony tahaka ny tanàna miorona eny an-tendrombohitra ianareo tsy azo afenina ny fiainanareo amen iza no ahafantaranao ny ray toy inona no ahafantaranao ny ray halleloia dia ny ray aman-dreny ara-panahy mahafantatra ny ray izy dia ahoana koa no ahitantsika ny ray aman-dreny araka ny resantsika teto moa efa nisy fotoana ihany resantsika an'izay hoe toy inona koa toetra ny ray aman-dreny hoy izy ny ravavintsika tary hoe ny ray aman-dreny tsy mety reraka tiataranao an'ny ray aman-dreny reto tena marina tsy mety reraka tsy mety reraka ny ray aman-dreny samby mahazo an-tsainao an-tsainao daholo tsy mety reraka ny fitainy tamin'ny fiainana alefa samy tanisanisa ho an-tsainao daholo mampifalifaly tena alefa mieritreritra ny tsy mety reraka nataonao hoe tsy mety reraka zany satria efa ray aman-dreny dia tahaka izay koa ny ray aman-dreny ara-panahy tsy mety reraka halleloia tsy mety reraka izy eo fanompony an'Andriamanitra eo fanoloran-tenany an'Andriamanitra eo fanarany an'Andriamanitra tsy mety reraka izy fetsika rana mana fotoana ve tsy mampiotsy bolomaso azy zany tenin'ny pastera diso vilana kely ve tsy mampietsy bolomaso ny ray aman-dreny ara-panahy zany izy tsy narabaina bona nefa tsy mampietsy bolomaso azy zany tsy mety reraka tsy maintsy mandeha tongotra fisiaroara ve fa misy ny grevy tsy mety reraka ny amin'izany izy amen ny ray aman-dreny ara-panahy tsy mety reraka dia ahoana koa itsika ny ray aman-dreny ara-panahy responsable halleloia amen responsable ny ankizy madinika io misautetsika kely le izy tany amin'ny ankizy madinika hoe iranao izy andana ty mba teroetsy ty vility atao vetsy amboniny levier tsetsy ambony evier reraka ozy azonareo reraka hony izy anatitra niny etsy amin'ny evier nefa raha iozakazaka mandritra nio lokaly io mandritra niny adiny raha izy tsy reraka inona ny dikan'izany tsy tianana responsabilité ninninona izy fa mandreraka azy daholo ny responsabilité rehetra fa raha ny apetipety fotsiny amin'ny fiainany dia hoy ny baiboly hoe mitokana ho azy tsy reraka izy zaza ara-panahy tsy ray aman-dreny ara-panahy izany responsable ny ray aman-dreny responsable mamy toromason'io fa satria fantany hoe raha tsy vitako ty zavatra ty tsy mety ny fiainany amianakavy dia miaro tory izy mahafoy toromasony izy tsy mety reraka responsable amen ny ray aman-dreny responsable ray aman-dreny adala no manito gan amen zanitany amen ray aman-dreny adala no manify responsabilité fa ny tena ray aman-dreny tena tsy miamboadidy
vonina hiatrika trano ny responsabilité rehetra. Amen. Dia zany no anisan'ny azo lazaina mikasika ny amin'ny toetra ny ray aman-dreny ara-panahy hoy Jaona hoe efa mahafantatra an'Andriamanitra, fantany tsara Andriamanitra fa anafiery azy ninona fikelezanaina. Alleluia. Irenouveler force-ny eo anatrany faharerana mety atao. Fantany ny ray hoe tsy maintsy manoma anazy. Halleluia. Tsy afaka ny amela azy hidaràka. Fantany ny ray hoe tena ray. Tsy azavatsy ho azy ninona fanady atao ary hoe tena efa tena tsisy ninina eo ampelantanany dia mahay mamorona tsy misy ho azy. Fantany ny ray. Fantany ny ray. Fantany ny ray. Manoratra aminareo efa ray aman-dreny ara-panahy aho hoy Jaona satria mahafantatra ny ray anareo. Fantatrareo hoe ray tia amin'ny fitiavana mandrakizay zany ray zany. Ray mandray asy anao tena ho malala eo masona. Ray tena hoe il est tout pour nous. Any amin'ny taminany kely Andriamanitra dia makatoeran'ny reny misy andinitsiratra masina tena teany amihitsy izy hoe reny koa izy fa tsy ray fotsiny. Rehefa miresaka amin'ny zanaka Joseph, iza ny anarany zanaka Joseph? Manase. Sy iza le raiky? Efraima sy Manase. Maditry teo mason'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra efa tahaka izay nanokana moramora anao ary Efraima. Ray hoe mamana zaza mamakana petitsura, mamana petit pot. Fa reny matetika no mamana. Azitsika ve fa tona lazaina hoe tena teaneo Andriamanitra, moi j'étais une mère pour vous, j'étais un père pour vous, j'étais un époux pour vous, j'étais un frère pour vous. Azitsika ve mahafantatra ilay ray ianareo ray aman-dreny ara-panahy. Moi je le crois et je le vois Dieu comme ça. Il est tout pour moi. Il est mon époux fidèle, il est ma mère des fois, il est mon père aussi, il est mon Seigneur, il est mon sauveur, il est tout pour moi. Il est mon trésorier, il est mon comptable, il est mon tout. Amen. Mahafantatra ny ray anareo. Amen. Il est mon consolateur, mahafantatra ny ray anareo. Sokajin'olona telo azontsika hita ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Misy ny antsoina hoe mbola zaza ara-panahy, misy ny efa zatovo. Dia ny ray aman-dreny mazaka izy ny zaza ara-panahy ao anaty fiangonana. Misy ny efa zazana ara-panahy ny mpino maharitra elabe. Fa ny ray aman-dreny ara-panahy mazaka foana an'ireo zaza ara-panahy reo izy. Azontsika ve? Tsy mitombo fa ela be. Efa ranorana firy zay nefa inona firy printemps nefa nilalovany. Toetra zaza ara-panahy eo foana izy. Dia ny ray aman-dreny ara-panahy mazaka foana anazy. Alleluia. Mazaka. Asa ianao anisany hoe misy tonga avy any tena hitanao misy ty tena mbola zaza dia iny ianao fa za tsy tiako mihitsy mipetrapetraka akaikin'izy iny fa ohatra ny tena mandreraka be izy ve eo anatin'ny fivirina mbola Facebook no ataony. Ary ohatrany tsy mandeha le direct pasteur. Azontsika ve? Mba tsy ho zaza intsony anie tsika mba ho ray aman-dreny. Amen. Alleluia. Sakao zaza eo akaikinao. Amen. Alleluia. Safosafony lohany hita ve mahereza dia mitombo. Amen. Dia rehefatantsika isotra n'Andriamanitra alotra ny fiainantsika mba ho lehilahy lehibe sy vavy lehibe ao amin'Andriamanitra fa izy trano rafitr'Andriamanitra sy sarin'Andriamanitra zasy atao. Alleluia. Misaotra ray amin'izao fotoana izao izay ahafahanay Andriamanitra manome voninahitra anao indray mankasitraka anao sy mitia anao ny amin'ny fitiavana lehibe izay itiavanao anay. Misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra tsara mamboatra anay isan'andro, manova anay isan'andro, manandratra anay tokoa ary tena manisy soa anay sy tena
dia amin'ny alalan'ny internet sy ny Facebook sy ny YouTube amin'ny alalan'ny vidéo isan-karazany sotra raha io. Halleluia amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Faly manokatra ny varavaran'hoanao ny fiangonana Refi France isaky ny alahady amin'ny 3:10 ao amin'ny 52 rue Jolois, La Courneuve, 93 120. Misy vavaka ho an'ny marary. Tsy miova ny herin'Andriamanitra, mbola manasitrana mandraka ankehitriny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay, koa dia hoeto ny havana mantsakaizy. Isaky ny alahady amin'ny 3:10 misy koa fanambarana ny tenin'Andriamanitra sy rafideranan'Andriamanitra, koa dia tongava maro hitondra fampaherezana sy fanafahana ary fagagana sy fanasitranana sy famonjena ho anao izany. Mandra-pionary tahin'Andriamanitra indrindra tompoko.